atolotry ny Viva Radio anao mandritra ity herinandro ity. Mitetika ny kalabe. Kantarantoy dia ampeny manan'ela. Reo amiaina fantara. Louis Ravelso, Saoul Rakotonanahary, Fantso. Miaraka amin'ny fety Arriba. Mitonjo sainy maningotra. Nandray feo sy nandrindra ara-teknika. Pakisara no arivony. Mitetika ny kalabe. Taizy haingo zao bobody. Taizy zao ah. Teu regarde pas na taiza na taiza. Matoa manontany de satria mbola iveriko tolo vadiko ihany ianao ry haingo ah. Taizy zao ah. Nandeha naka conseil tamin'ny namako aho tamin'izao violence ataonao amiko isan-kaliny izao. Variva? Ary tsy ilaina manakaiky aty. Vofotoka ny piaza insupportable. Ay, de fa ilikilika bady. Sirara kuraga. Turi kura sae. Atovy aingana farazy aingana. Vehivavy tsy misy ilana azy. Tsy vitany zay tsy miteraka ty fa mbola manitsakitsaka kony mbola mandanga ihany. Andray. Varinany amin'ny kofboy afany de mody hoe naka hevitra. Ito zao fa fotsy varavara ny tena. Vehivavy tsy valahara, tsy vakatararaka, vatoko boro. Ataovy litany eo daholo sy argument rehetra takatry ny sainao rehetra ilazana e. J'en ai assez. Je te déteste. Lâche. Raha ny bodeko kosa aloha tadiavin'ny diopitehana. Ndeha hitory ah. Efa naka certificat médical là fa je veux pas me laisser faire facilement. Afaka mandeha any amin'ny trano Arozo ah. Zay zany le conseil nalairataren'le kofboy tary ah. Misy fetany tiany fandeverako roaingo ah. Vandeharina mitory fa tsy misy raraiko anjaniko io e. Vo vidy mivolako raha de fitsarana raha zay ny tiany tio fantate. Tony mamindray miantso polisy. Raha manakamo dia mandehana koa miala an-tranoko fa aza mialokaloka ato amin'ny trano iray aman-dreniko ato. Reny tatazo. Reny daholo ny akanjo ty. Reny daholo. Ty aleo mandeha any. J'en ai assez. Fiche le con. Ouais, ty. Tadiavy tera tsy hipetra amin'ny ordinateur kokoa nga izany e. Eny fanako. Misy famantaranandroko. Aleo laiko ry hafa. Je m'en fous. Tony kio. Maskorotana taratasy tony kio enty mandeha mivoaka ny trano. Tony kio. Tony fatikiraro tony. Voan-kiraro ny lohako le ty e. Tsy ataoko vita ora kosa zao ry haingo ah. Firy miselaka ty amaina sy totondry izy ty ah. Tiny tobola misy. Allez mandeha. Allez. Fiche le camp. Ora kizy ah. Fa inona ihany zao korotanareo zao e. Tsy mba menatra amin'ny madidina venareo amin'ny tiady lava tsy misy farany isan-kaliny ty. Ny zanakao ihany ra matoty iny manomboka an'izao ah. Mandehanareo mandeha any fa tranoko ty. Fa de inona loatra ry haingo ah. Tsy manana kontara andeha aminao ah madame Gislaine ah. Vehivavy lehibe be tsara vela ty. Mahita ny zanakao mamono ahy ianao isan-kalina mitaza-potsiny somieno haingo. Tsy mba manao réaction akory. Zao maheno hoe fiche le camp vao mody mitabataba eo. Ny haingo mitondry aloha ianao e. Ilanareo mianaka tsony ahy e. Aleo misaraka amin'izay fa tsy afaka misupporter an'izao scandale isan-karivo zao ah. Fatiko boribory zany foana nanaovana ironie amiko isaky sy mihetsika eo. Raha manakamo ohatr'izay fa nahavita tany amin'ny sisiny tany. Lasa mandeha. Any amin'ny tribunal mihaona ary be vola. Espèce d'ivrogne, imbécile. Hitany neny tsara zao raha rovany haingo ah. Legeny amin'ny lakile ny efitranonay. Opa vararaka ny nataony amy ampifandroahana ohatran'ny eliky. Ilelaka ny faladiany mitsy ave zany e. Kanefa izy ny disina nitsakitsaka tokantrano ray ah. Samy mahazo rehefa tsy matahotra an'Andriamanitra. Asaina mandeha mivavaka rehefa lady ah. Haingo ihany no mahatsapa-tena. Fa ianao matory sy mijery télé.
aiza ny tokantranonareo ny tsy idirany tevoly iango na milady fa raha maso tsy miangatra kosa reny tsy nikasitarana ny aingo zany androany io jereo lohako raha tsy mivoto mihitsy nitorahany tamin'le kiraro oka aloha zany ho any fa eo anao ampiko hitondra nyreto lambanao reto any eny efitrano finanana ianao koa ange mamy foana isan-kanyle eto aloha zay entana zakanao amin'ireo Jimy fa aleo tomina tsikelikely mba marina mafy raha mahatorareo nenika aleo ivangomby eo izy ihany no inona ny fatiny rehefa voaka eo raha pitsomaraina dia aiza moa zany natory amin'iny ka ao amin'ny salon aloha matory toa ny vilatony koa moa efa miforonina ho azy telo mianaka reto any ka tsy mba misy efitrano fatoriana hafa akory afa-tsoroa hita fa mpanakarena dondronako mandeha anao matory naterako lamba firakotra eo anao avy eo ny alina koa nge mitondra fisainany Jimy mifoaza amin'izay ianao efa maraina ny le ty efa maraina sady koa ve nama le andro ary tafatory teto amin'ny kanape teto akay ay le ty tena mbola makafoka ania zany ndre fa inona daholo ry neny ndrako rotan'ireo tsy tadidinao tokoa ve sa hodinao tsy tsaroana fa nisy inona tato niady ohatran'ireny kisosy aliky ireny nareo siaingo alina dia nyroany ianao reo natsipitsipin'ireo daholo ny entanao rehetra ay zany nanaovan'le kiala maivandò tsy aniny tsy aniny iny ataoko malala ny anarako iny androany fa hoaizy ty ianao Jimy hoaizy ianao ataoko ty vao eo ny lasiaingo ary nidiny mafy mivaravarany efitranonareo ohatra tsy nilazany izay naleny anga izy teo ambaravarakely efitrano ka no nahatazana azy nivoaka ny vavady aza hitako ka netiny ihany koa ny fiara nandeha amin'izao isika mila fiheverana ianao ry Jimy mihina fa ianareo tsy mifampiterako ny fototry zao disadisanareo zao dia inona koa zao ty fombanao mahano isan-karivo ty avy eo tsy mahafetena fa voarangitiny haingo dia mahavatra mikasy tanana efa naka sertificat médical izy any fa hotoroana io ianao ka ny ataony haingo eny eny mahatonga isotro ohatran'ireny ry neny asa raha iza ihany zao lehilahy mampiasa ny saingo zao avy aleo izay iantso azy iantso fa ny anjaranao manao izay ampisy zaza totokantranonareo azonao zany fantatro nge zany fa tsy haiko mihitsy izay mahazo na asarotam-piaro na inona fa maninona ka vao miantso azy io lehilahy io dia tapahany ny antsony dia lasa izy mikatotrano any amin'ny dosina ihany dia any miresaka sady efa hoadiny ray mihitsy mivoaka avy eo andray dia lasa saina amin'izay kizitina be tsy azo fampiresahana mihitsy dia mihina anao fa manana lehilahy haingo dia atao matombono ka mahasosipaty ny mieritreritra ny fivadiany ry neny ny ahy fotsiny aloha dia izao ihany tsy te hiala ato amin'ity trano ty satria efa namoaka vavy izy alina fa mila miala ato sika mianaka zany fa trano ray aman-dreny noho ny ato dia ho aizy sika amin'izao fahaterako izao ianao nga mba nahatsangana na briky ray akory ara ho atsika tena mitapitapy mihitsy ilay haingo efa vadiko nge izy ary efa nifanarahana fa izay azy dia anay izay a dia azy ka inona moa no tokony tenenany an'izany ataovy mazava tsara kosa momba n'izany fanarahana ro zandry Jimy toa ataony haingo fitaovana mandrihana atsika manko reto arenana velandray mandreniny reto marina fa be voly ianao nandimby ny tantana ny orinasandray ny haingo kanefa eritrereto koa izay mety farahantsika raha izany eny ry mama
raha sanatria ka misy ny fisarahana dia isasana avokoa nge ny fanananay rehetra izany ty trano ty. Na izany aza mba mailiana ianao ry Jimia. Na iainy fotsy varavarana io aza misy dikany daholo. Olona nianatra tany an-dafa nge reny ka tsy hanaiko baikona amin'izany. Avelao izy ianao an'izay mahade volana ny sitrapony ihany. Zay ihany ny tompon'ny teny farany. Marina nge fa mahitahita sy mahafinarina tany saingy faran'izay dondrombelona mitantana ny fivarotam-panakio aza tsy mahaleo tena fa mbola mitady ny fahaizako ihany. Vadinao ry izy fa zaratsiana toy izany. Ary mandehana amin'izay miomana ianao mandeha miasa andeha hikarakara kafe aloha. Efa tsy androko ty randevo andro anty maître Tony. Azafady rengo raha nanapaka ny antso andria alina. Hitandry amako ny fakisitina ny vehivavy raha vao misy antso amin'ny alina. Indrindra raha hoe vehivavy amin'ny antso. Tsy vita ny resaka telefona mihitsy koa manko ilay olandriko. Eny comprendre anao nge ahy fa tsy maintsy partageko aminao ihany koa ny problema mahazo ahy. Ankoatra ny problemako iny mbola nambeteny mivadiko indray nge ahy le takeniny aho. Tsy maintsy nandray décision nandroka azy aho. Mbola toy n'ilay resaka nasiany tontondriny ihany ve zany? Il m'en veut fa tany ivelany ihany sakafo niaraka tamin'ny ankizy-piara mivarotra amiko. Dia hariva be avy nody. Ay, fa nandrasany dia raikitra ny skandale. Azafady aloha raha eto amin'ny lalatsara eto mandray andre. Dia efa piarinasa manko. Tsy misy problema amiko zany ka. Rehefa afaka miresaka fotsiny tsika dia efa mety amiko. Ça va? Fa nisy vatosoandry kosa aloha nanambady any bandy iny. Je regrette maître. Tena tsy naposiko ny toetrany. Ndry kosa angamba nandrakotra azy ka. Ohatra mibandy milamina ihany no nahitako an'ilay rihiny ety ivelany. En fait, tsy mahafantatra tsara ny Jimmy tokoa ianao. Maninona nefa raha sarahana izy rehefa tsy tatandriny ataony. Ataovy sérieux kosa dia tena divorce mihitsy kosa ve ny solution? Fandria raha velo mbola tena tiany Jimmy. Tsy mba misy hevitra hafahafa mba hoe miraisonner azy mihitsy ka maître. Ka miankina amin'ny any raha ohatra ka mora resen-dahatra izy na tsy. Zaho mifanapahakevitra maître. Confieko tanteraka aminao momba ny affaire privé iny arak'ireny ny fampiresadika ireny. Aleo ianao ny rahako anao mission ny ivelany anao collaboration madame Marianne. Tena mety aloha dia ndry mihitsy mandeha any. Hojereo koa raha afaka manapateraka ny iraka mpanaovandria. Zany ve? Raha miandry ako manko mbola be da be. Ok ary. Andeha jery ny compte-na eny amin'ny banque aloha dia confirmeko aminao ihany ny atao aminao. Ok. Aleo regleko miandalana ny an'estimisi momba an'izay divorce zay. Ok ary. Tsy afaka miresaka iala amindry koa fa misy audience rehefa avy eo. Tsy haiko raha mbola misy zavatra atao andry amiko. Tsy misy soka. Eny ary. Fampianteo fika hariva. Bonne journée maître. Misaotra. Nampiantso anao ary nao mia. Petra aloha ianao. Monsieur le directeur, fa misy inona? Misy tsy mazava amin'ny compte-ny orinasa. Dia mila anao hanazava amin'izany aho. Efa nakinina tanteraka taminao mantsy ny fitantanam-bola ka nahoana dia mifamitako ohatran'izao sika. Fa inona tsy mazava monsieur Jimmy? Izao nandefa amin'ny mail taty amiko ny banky. Fa hoe tsy mbola nandrotsaka vola tany amin'ny mihitsy ny orinasa nandritra ny fe-potoana lavalava ihany zay. Sa ve? Nanome seky ny clientsika sady nanome vola be dia tsy ampy andoavana an'izany intsony ny vola sisa tavela tao amin'ny compte. Dia lasa seky sans provision ilay izy ka mahavoasady itsika izany. Sao dia mba misy fahavoazana kosa ary le banque raha izany. Tsy afaka manao fahadisony izany. Nataonao aiza ny vola vidikazo rehetra vao nalaina tamin'ny herinandro? Mbola tsy nanao virement fa mbola miandry an'ilay vidikazo ho avy androany vao miaraka virena miaraka e. Izay angila ny tapahana tamin'ny fividiantsika tamin'ny farany ary ny akenao? Tsy mahatoky amin'izany ahy e.
atero ty amiko daholo ny espèce ny vola rehetra any aminao anaovako fanamariana. Misy fivoriana administration amin'ny sasany, ao amin'ny salle de réunion, ao ny fotoana. Monsieur Jinia, dia tena tsy matoky tokoa ve ianao? Ohatran'ny mafy be amiko kosa ny teninao teo kanefa mba olona hitokisanao ihany a. Tsy mila kivalavala fa anao ato ampiasana ato isan'andro tsony a manomboka ny orona ao mia. Izay ihany no mahatonga ny tsirambina ny asa ka mitaratra amin'ny fahabandany ny vola ato. Eo aloha amboariko ny kravatanao fa tsy mandeha amin'ny zelona. Mba ery e. Efa zatra karakarain'ny madama dia... Madama tonga ao tokoa miresaka amin'ny sekretera Maninona? Tonga ao izy. Iaingo? Fa misy inona Monsieur Jinia? Ka tsy hitako mihitsy izay tonatonana ny aty amin'ny birao aty e. Iza sady ny nampafantatra azy? Allô? Allô? Ato amin'ny biraoko izy zao fa ahoana? Okey. Mandehana aloha anao miasa fa miandranao amin'ny biraonao madame Iaingo. Fa na zany aza, eo aloha amboariko tsara ny kravatanao. Zay. Hoje trano resaka misy vola vangana eo Zany ahafantarana marina sy ny marina. Nampiantso an'izao fivoriana tsy ara-potoana izao amin'ny matompona andraikitra voalohany ato amin'ny orinasa. Tsy afenina fa mandalo olana ara-bola tokoa ny orinasa amin'izao fotoana izao ka aleo anga omeko amin'ny madame Iaingo vadiko aloha ny fanazavana momba an'izany. Vous consultez le compte de société. Manana accès amin'izany satria zanako mpanorony ty orinasa ty. Oh mon Dieu. Tena je suis vraiment surprise fa misy fahabangana lehibe ao anatin'ny compte de société. Nizaka nanantona ny responsable atao amin'ny banky nanao négociation dia laza izy fa efa mi-prévenir ny responsable financier tatony izy. Kanefa tsy mba au courant zany information zany. Efa vinany mifanazavana momba an'ireo vola tsy vorotsaka tamin'ny Monsieur Jinia madame Iaingo mbola miandry mifatongava amin'ny vola vidikazo anio isika vao manao virement miaraka amin'ny vola rehetra. Je crois pas non mia. Fa ahoana e? Sao dia heverinao fa illettré aza. Nakaiza daholo nataonao ny vola niditra tao amin'ny magasin hatramin'izay fa misy chèque tsy ao rehefa niverifiako teo. Andeha hatramin'ny vinandray nareo mitahiry vola be ato amin'ny bureau. Recommandation avy amin'izy dia inona no antony? Inona ny problème tsy nanaovanareo virement hatramin'izay? Dia efa mba ninformena tandimy ve ny fisian'izany vola be izany ato? Sao dia tokony dekesena malaky sao dia sanatria... Misy fahadisoka ihany aloha nanaiky nitazona an'ireo vola ireo tao aminao mitao e. Mitazona vola be any espèce ato nareo kanefa rehefa manao paiement salaire ny mpiasa na misy zavatra anaovana dépense toy ny vidiana ny menuiserie matériel dia mampiasa chèque foana. Fa maninona n'ireo vola en espèce ireo no ampiasaina? Tonga dia vatano ireny aiainao ry Iaingo fa manalava fivoriana fotsiny zany a. Bon, d'accord. Tsy manana confiance aminareo tsony na iza na iza. Manomboka any aminao zany monsieur le directeur ka hatramin'ny mpiasan'ny finance rehetra ato. Suspect daholo nareo amin'izao tro amin'ny compte zao. Izany dia haka expert anao any audit. Tsy avela koa fa may izay rehetra responsable amin'izao détournement zao. Izay ny teniko. Tapitra ny fivoriana. Dia izay zany ko. Ary inona moa mbola mampianana antsika rehetra e?
aminao izany maître Tony Zavangitranga. Question rapport izany izao no bloqué émission io any ampita saika mpanaovako anao io. Satria bloqué ny compte aloha amin'izao no izany problème izany. Ka le diako voaterina ato aloha tsy mampaninina loatra satria misy raha enjana be izay koa isonoko vavaolona tsy manatsino indray izay. Fa hono rengo. Oui, je t'écoute. Dia nijanona fotsiny tamin'izao ve no tamin'ireo vola be banga tao anatin'ny compte orinasa-nao? Koa raha tsy inonako. Nanakarama expert comptable anao ny audit rehetra. Raha sanatria kosa aloha Jimmy ka isan'ny complice amin'izao détournement izao. Dia tsy maintsy ianao divorce faran'izay aingana sady toriasinao. Bravo Iaingo. Izay andrivo mifolo Iaingo a. Ahoana? Efa nilazaiko andrifolo. Tsy azo itokisana ho ahy ivadin-drio. Tantarako andry tsara. Rehefa nampiandraiketina ny fanangonana ny arena rehetra navelan'ny ray aman-dreny atao arena nafatesana izy mivady ireny. Dia efa nahatsikaritra fa misy efa saika nahodiny Jimmy tao. Ary efa mahana be misy Rosie iray indrita amin'izany fotoana izany. Saingy izy maty iny. Rehefa maty misy Rosie izay vao nahazo antoka Jimmy. Dalàna ny azy. Satria ho azy daholo ihany ireo aren'ireo dia najanony ny asa ratsiny. Dia izao ve izy amin'indry vao amerina indray mifanodonkodonana vola be miasa ao anatin'ny orinasa? Rehefa tsy misy intérêt Jimmy moa izany vola izany dia isary nanao détournement sady amin'izay vola be. Le nom mihitsy izany Tomine nanao manipulation ao a. Aiza ve ka vola amina million ny tazony ao Brawl. Dia amin'izay mody calme be izy vao lasa fa misy trouble ny gestion financière. Dia ahoana ary ny tsy nahafantarany Jimmy an'izany zavatra rehetra izany ka? Voilà la question. Araka ny rumeur mandeha nilazain'ilay secrétaire aloha dia nialimy an'i Jimmy hononony. Ary efa remarqué ny mpiasa rehetra ao izany comportement no chaque mabe amin'ny Jimmy izany. Sary piaro angandrika. Vatiko aloha divina izany azy. Mety ho izany ve mahatonga azy ho violent. Dia tsy manaiky kosa raha izany ho asainy miassumer ny vokatry ny frustration avy any am-piasana any. Na koa c'est une façon hanafenana hoe misy vehivavy tiaraka aminy any. Dia manaova izany ilay fitoriana fiandro raha izany. Eny amin'ny fokotany aloha. Mampalahelo ny mahita andry mangany vono ataony tahaka an'izao e. D'accord. Fa izao manana vola ihany amin'ny compte privé. Ny tsy ampy anefa izany vola izany raha hoentinao any ka aleo ngamba miandry kely aloha s'il te plaît. Tsy misy olana izany. Alaminy tsara aloha tokantranonareo. Fa tsy mety anie raha sady manana olana rindry iny mbola manana olana ary koa e. Merci pour le conseil Tony. Aleo ary andeha. Aka-taxi fa tsy mety koa nanatirana ho amoto fa efa izay ihany mahabe problème. Ok, veloma marindry e. Fampiansa ihany sika rehefa misy vaovao. Ok. Bye Tony. Faly miarabanao tonga soa tamin'ny fotoanany fampalalam-baovao ary manasanao fanajana tompoko kilasy fompivavy. Orjinia. Ahoana ny? Sao dia mba tokony ila-piverana ihany ty momba nareo saingy tsy miteraka ty. Mangina aloha meny fa tsy misy jerena vaovao amin'ny tele mihitsy nareo ko. Ianao aloha fa titondra zava-dehibe amin'ny fiainanao no izay vaovao jerenao ny teniko e. Ny mahasoa aloha vao mahafinaritra. Fa inona nefa aleo ary aloha vidiniko ny volimo an'ity. Io nareo tsy miteraka io any fototsy ny adinareo eo isan-kalina. Efa makaleo sady mahamenatra manodidina ny adinareo saingo. Zao ihany mbola tsy mody fa fotsy varavarana. Dia mbola tsy mamy ianao dia manana didy miresaka aminao satria ianao no naterako. Dia anao inona nefa oziny iny? Mba olona miasa sy manana maizy anareo ihany nareo Jimmy dia tsy mba mieritreritra hiverina hitsabo tena amin'ny dokotera. Efa imperin'ny tedy dokotera moa izay neny fa dia izao hitaneny izao fa vadiko boribory. Natao daholo io fangatapitaina rehetra io indrindra fa tany am-piangonana
nametra moperan-tanana sy nanaovana an'izao asivinandro zao toko saple sisa fa nanampitsofina anay angamba zao Andriamanitra zao ka nandehanana ny mpitaiza olona sy ny renijaza malaza rehetra ary efa impiry moa iaingo ireny ny tratralona ny lahatra ny otra fa tsy misy zaza malaka androany vatoko boribory dia mbola tadiaviny mamanao inona indray tsy mahazo kivonareo Jimia mila miala nenina nareo fa izany no mampiady lavanareo dia hiala nenina amin'inona indray raha orona enika zao efa niresaka tamin'ny ainga fa zay iranao sisa tsy vitan'ny olon-tokana ny mandeha mitsabo-tena fa mila mandeha miaraka nareo za koa nery Jimmy mba efa taiza zavokely matoa miditra tsehatra amin'ny fampihavanana nareo sy aingo eny dia andeha ho aiza indray ary ozy neny zao misy dokotera spesialista mitsabo mpivatsy miterak'izay any dokotera fantatry ny dadatoanareo tsara izy io sady maibe ony no efa malaza tsara ny fijaboana ihany koa nomeny ao ny numerony dia mandehana maka fotoanany nareo sy aingo ka na spesialista mahay azany izany ahoana moa no ampitombona ny mety azahoana izanaka amin'izao fiainanay misaboritaka ambony ambany zao hatramin'izao aza sy ainyaingy matory eto amin'ny salon fa tsy avelany makao amin'ny efitranonay efa mifampiresaka taminy aho rehefa hainao no mamoy varavarana io dia hisokatra ho azy aminao koa mifony fa rehefa iziriziry ampiasa io mokondohanao io ianao kory atao mazimazi izany roneny hiantso an'izany spesialista izany aloha ka fotoana aminy raha izany aleo tonga dia any izay saingo no mifanao fotoana rehefa hirotsaka ho mpanelanelana anay ihany neny dia izay zany omeo ana aloha zany numero zany aleo raha laiky vetivety tsara rehefa mahay mandefitra fa tsy misiriziry Jimmy fa misina nandeha aloha kely voaka ny fiasana lalana ray avy aky dia tsy nahalalana andrasana ny olona efa tapaka ihany fa tsy amin'ny restaurant sika no misakafo zao dia voatery nandany vola tamin'ny taxi tsy mety ny raha hitany mpiasa miaraka mivoaka amin'ny ary no olona manambady ary tsy misy tsy mahafantatra an'izany ny mpiara-miasa rehetra ary raha rehan'ny aingo manko izany dia maiky mandraraka menaka ny hafa efa mirehatra eny mila maily kosa aloha marina ny ianao inona ataonareo azafady indrindra inona ny komande indrindra vary sy loka ihany ka aleo atao amin'ity crevette sauce ity ny lokako vary sy crevette sauce zany anakiroa eto dia inona ilay voavoasaka ny lasainay tamiko efa madiva vita ihany no dito ampiasana somary naka sopapakely tamin'ny zalahy experatao ihany dia nilaza ry zareo fa tena misy vola tsy hita tokoa dia eritreretinao rehefa zany naka an'izany fa iza koatranao ary io ane tsy misy vola verivery fa tamin'izany ronony hogidrakidrainao momba an'izany ve nanaovanao fotoana amiko aty ampidipidino aloha le feo sao dia veriny olona hoe miady aminao tsy maintsy milaza amin'izany aminao mba hahafahanao mitandrina manaramaso angeo iaingo satria izy nandefa an'ireo expert ireo miseho milay tsy fafirin'izay manana diplôma be sy nianatra tany apita tsy matahotra ny aingo nianaovany an'laza sy rehefa tsy haitsony sady tsy karakarainy tsy mba mahazo tambitamby avy amin'ny akory sady tsy teny lahy le karakaraiko ataovy ronao ataovy sakafo indreo mitavavaka to hoe mezandry fotsiny arahy angandry tsy mba mivavaka alohan'ny sakafo samy manao mivavaka ny atsainy ihany fa tsy haiko izany ka masotomana sheria eny ary indray koa toraka izany dia ahoana indray le pro hoe ho any apesy andraso kely aloha fa tsy maintsy vitantsika sindry iny mila mandamina fotoana fotsiny fa na herinandro aho sika no manao vakansa izany vao mainka ny tsara
Efa tsy andro kely izany Jimia. Dia mba tiako alay koa zao manam-bato. Mbola ho ansika. Indray sambatra be amanana ny lahy Jimia. Fa mazana aza tokony averindre ihany aloha miampahany sasany amin'ilay volan'ny orinasa mba ialana amin'ny ahiatsy havanana. Raha izany indray madika sery fa anjarako izany ny antoka amin'ny fandaniana rehetra any Apefy. Ndao ato amin'ny efitra amin'ny fisarany itsika no miresaka. Folo manko ato vao misy mampiasa. Mahazo toerana ary aloha ianao Merci. Reto kanao reto mety raha ny PV avy tamin'ny expert. Ay. Tô vola be mibanga atao amin'ny compte-nareo tao Tu vois? Raha tsy nanankarama expert zany dia fahity ny société. Efa fantatra ny vadin-drika zao vola banque zao. Absolument oui. Sur fa efa au courant zao résultat zao izy. Lasa mitsoka ny Apefy miaraka amin'ilay comptable ninge izy amin'izao Ampiaka fitsarana ary haingo aizany dia idira-paty antoka be ohatran'izao kosa ny orinasa kanefa dia tokony androso sarany fa nahodiny zareo nakaiza hono ny vola Je sais pas. Mampalahelo loatra. Raha lenina reny ny asa tsy haiko na tena tsy nilazany izay nalehany na mody adala fa aty amiko indray izy no mametraka question izay nalehany zanany. Secrétaire amin'ny informé hafa hoe lasa nanao vacances any Apefy fony zareo satria izy nasainy nanao ny réservation ny hôtel. Dia ahoana ampiakatra andrarandry sa hanao raharaham-pihavanana amin'ny comptable io? Dia isolé kosa fa tsy hanao an'io alamiable kosa aloha Tolo be io ve dia mbola ho tambatambasina indray izy amerina azy. Zao ary manova aloha ndry fitaranana fiandry alefako mesazy amindry ny taratasy ampiarahana aminy. Raha tsy hitandre atao anatin'ny fitsarana dia miasa any an-tanora izay apetraka any Andra Marcoler ka ny dossier rehetra tsy maintsy atao amin'ny fitsarana izy fa atsoy amin'ilay numéro ny mikondry iny. D'accord. Lasa be ny 5 mètres. No misy dimy mihitsy indray complice an'io détournement io. Lasa nentin'ny Apefy izany vola alovany lavi. Tehirizy tsara ry PV io ilaina fotoana rehetra mantsy io. Efa mandeha tsara ny fikarakarana ny diandry. Efa mikarakara papier avy any amin'ny ambassade io ndraiky ilay ny séjour koany. Ianao moa izany no anakinako indray an'ity raharahany société ty maître Tony. Misaotra ny fitokisany efa hatramin'ny andro ny dadandria no efa nametoko fa anao asa miendrika ho anareo mianakavy anie. Matoky anao maître. Napiasa andry haingo fa manino neny oe vaky daholo ny vilia fa napiasa haingo tsy haiko izay mahazo fa manino neny voatazoka hatramin'ny vilia tety an-tanako saika ho sasako any an-dakozia. Mon Dieu, tsy naratsy ianao? Calme aloha neny calme eo kakorana aloha fa to mangovotra be ianao. Marty mahazo tiely aloha ndrano sotroe ty sotroin-dranonao dia calme neny atao rano mafana. Ehe, tsy tokony omeko rano mangatsiaka ianao satria manao hypertension. Eo moa sotroe fa tsy mamainga io fa matimaty. Eo tazoniko ny vera. Zahy tapery daholo. Azafady rerengy fa maniringelinanao Non, t'en fais pas. Mila mirelaxy ianao aloha. Andao any amin'ny chambre anao dia any ianao manao repos.
Zeronga ianao raha tsy mangovotra be e? Avela hoe eto fa tsy maninona reny. Andavo zery neny a. Eo mitsangana dia mitena amiko fa tsy mety eto. Zay. Ao dia mandehana moramora raha faminy ianao a. Ao fa efa kely sisy. Laisse-moi ouvrir la porte. Midira moramora dia mipetraha moramora eo am-pandriana. Zay. Repose-toi. Kovako lamba aloha sao dia idiran-drivotra eo. Oh mon Dieu. Tsy ireo raha tsy mbola mangovotra be ianao. Fa maninona? Angaha efa rehetra. Be moa tsy ampiasa sainanao neny a. Je te promets fa hiezaka tsy hamaly azy tsony any eny a. Efa hitako reto fa miezaka indria. Ilay zanako mihitsy mifosotra mampikorotana anareo. Fa misy zavatra kely mampiasa ny loko dia ohatrany tsy dia natory ao alina. Dia miakatra izany pension indray izany. Aleo hiantso ny dokotera ho avy aty an-trano hanao consultation. Avy eo miamporomy anjiny. Mbola misy korsa tsy maintsy ataoko maika rehefa avy eo. Saotra rehetra ireny fa mazava fo tokondria. Ohatrany hoe indrindray ny naterako fa tsy dimy. T'en fais pas. Miala tsiny fa maniringina. Efa andraisiko solo maman ianao. Tsy maintsy karakaraiko tsara. Zany a. Ka telefonao amin'ny chambrako vetivety dia mialasa satria neny. Zay. Naninona tsara hoe neny izany? Fa tena hoana loatra re Jimmy 2 jours anao vao tonga. Eny hitako mihitsy aloha neny ireo message nalefany naingo ireny. Hitako ihany koa ireo appel manqué marobe nalefany. Fa tsy hafanetsika mihitsy satria fivoriana niaraka tamin'ny tombonantoka no natao androany. Dia tsy hanatra tsy tahotra akory ve fa navela naingo irery tato ianao? Efa mba nanao izay vitany kosa izy. Efa naka dokotera izy. Dia lasa mividy fanafody any. Sady nanararoatra nanao izay zavatra ataony ihany izy. Efa hitao izao neny fa tsy misy tokony atahoranao intsony. Efa manao ahoana aloha nefa ianao izao e? Mbola fanina fa miandro fanafody. Andrasa aloha rehetra ny jiro fa efa manomboka maizina koa izy izany. Inona ihany foana koa ary tia mibibibiby ity. Sao dia haingo izany. Mety tsy mahita an'ilay fanafody notenen'ny dokotera izy izany. Tsoa izy ry Jimmy. Tsy haingo izany ity ka. Misy olona andrasany neny nga? Haingo ny lasa mividy fanafody ho ahy. Namanao kosa ny tena kotonao be ny varavarany. Aleo aloha jereko hoe izy izany. Naomi. Fa manao inona tindry? Misy resaka maika atsika tao aminao Jimmy a. Enao tsy mandray telefonina mihitsy a. Jimmy a, fa izy zao e. Izy zany? Dia haingo ve? Marary aneny endry Naomi. Zany. Avela ho ary mangy azy aloha e. Manao any ianao tompoko? Fa izy io ry Jimmy. Anga tsy haingo no... Izy no Naomi ry neny a. Izy izao no tovavy miaraka amiko fa leo an'ny haingo a. Manao onzany ianao tsy salamy izany ra neny a? Aza atao raha neneneny izany aloha fa tsy hoe lenina fotsiny dia ampy. Jimmy a? Nahazo taratasy fampiatsina any amin'ny polisy amin'ny tribunal ekonomika aty. Aiza? Natoka izany iray amin'ilay taratasy teo e. Matahotra mafy a. Arovanao a. Ty ilay izy kaika. Vakiny tsara ngeny ao anatin'iny e. Haingo izay tonga izay. Misy vahiny ato.
sady ny Bellevue vaovaon-dramatoa Gislaine mihitsy izy izany. Bienvenue madame. Reto ny fanafodinao madame Gislaine. Aleo apetraka eto ambony table de nuit-nao eto. Dia ahoana moa ny fihinanana andreo ry ainga? Tu n'as qu'à le demander à ta belle-fille, non? Ça y va, bon rétablissement, madame Gislaine. Inona daholo ry sortimy io. Dia ahoana izao natao amin'io haingo testa be io? Ianao ihany no te hampiditra vehivavy ato. Mitome aloha ianao rerineny sao dia ho faty tapaka lalandra eto a. Zaranao aza tsy nisy gidragidra teo. Nefa efa vonona koa ny aty e. Zay zany ko. Tsy mety zao rakizy a. Aleo mihitsy hiarina aloha. Tsy mety zao fa heveriny haingo fa manaiky an'izao fiarahana roa ato tokantranoko izao a. Mandehana ray ianao ry tovavy moa dia. Iaingo? Hoaiza amin'ity andro alina ity ianao e? Hoaiza ho a? Ary tomitondra valizy mihitsy. Iaingo? Iaingo? Hoaiza ho a ianao? Fa izy zany? Iaingo io? Lasa Iaingo roneny a. Lasa miaraka tamin'ny valizy. Nizay ariny ianao. Na izaho tsy amin'ny toerany aza. Iaingo a! Mandehana ry asa ivonverina izy ry Jinia. Aleoko izy andeha rehefa tsy tamana fa efa eto anampianareo mianaka e. Sady izany izy ny sy Jimmy. Rehefa afaka mijanona aloha dia nijanona fa mba hividy rano amin'ny tavoahangy sika Jimmy. Enjana be fa na dia dina nahazo atao amin'ny polisy tao a. Temboka ambony ambany marina e. Eno a. Fa ahoana tokoa nefa mifandehany tao e. Ohatrany efa misy zavatra mipetrapetraka maty paika izany any ry Jimmy. Zaho mihitsy mifandrihana an'ilay fanontaniana ary tetehana ao adoboka mihitsy raha izao. Mazava be nge ny valiny hoditana tao fa misy vola be very tokoa tao amin'ny orinasa. Tsy misy afa-tsy ndria nefa no tompona andraikitra amin'ny vola ao amin'ny orinasa. Ary ny seky ny vidiana ny client fanaka tao amin'ny magasin andraketany haingo no nanjavona atsika. Eny e. Ekeko hoe misy seky tsy hita tokoa. Tsy midika izany hitrikitrihana be ohatran'izao a. Ndry, ary iny ty mampanjony tranonahy. Efa sitrana iny. Neny aloha sitrana miandalana iny ihany. Na dia saika nampitombony aretina aza ny fahitany indreo. Tsy tapopokatra amin'izao ny misy an'haingo e. Tapitra mitady aizatra amin'ny havana rehetra. Aza hita ka lasa namono tena any amin'ny renirano aho. Fa elavy adaly e. Avelao izy ho any amin'izay misy azy any. Sitraponina andeha fa tsisy namely azy teo. Rehefa tsy hita elaela ve izy tsy tsahatra hatreo tsy raharaha ny anjehan'ny tribunal ekonomika aty. Dia ho any manambato indray sika selaka rivotra. Fa izany rehetra izany mitambatra ny eny mampiasa ny lohako e. Neny koa malahelo mafy amin'ny haingo. Lasa miady amiko izy satria nitondrako an'ilay tany an-trano antony anosika ny haingo andao ny tokantranonay ka fanafodiny dia nifidirina ny haingo ao an-trano ihany. Izay no antony tsy maintsy hitadiavako azy. Mitray. Dia za zany ahoana? Ary moa mbola tsy niteneniko an'la fa be voka. Koratsinonako. Chéria, tsy mino ahy tokoa ve la? Tafikely azy. Jereo tsara fa nanao testanty eo dia tinetoka ty mba ho jereny la. Jereny la ty hitany la ve io? Eny hitako io. To tsy nanaitra ny la ho aho hoe izany zabe voky izany e. Mananjanaka ange la dikan'izany Jimmy e. Izany tokoa moa. Sao dia ho lasa da. Tazony tsara io voalohany sao dia hidirandro izao tsika telo mianaka ka. Ka faly be arerinao mia. Ary andao hijany eto amin'ny resto tsika aloha hotondrahany izany vaovao mahafaly izany. Atao labera fotsiny aloha androany sao dia tsy mahavita mamisy fiareto raha diso mamy loatra. Mendrika fety tokoa izany vaovao izany Chéria. Aleo ifety mihitsy aloha analako an'izany sorisory-tsaiko izany e.
ka manko raha hoe lany tsy miteraka rehefa feo volana vitsivitsy ny kipoko dia baitoka ny mpanaovana ekografia la mba hijery bitabitaky ny zanakely ao anaty kipoko eno a mananjanaka ihany a tela zao daholo zay tiandry rehetra ataoko amin'izay fa ho tanterahako e na zaza ihany ako azafadykely ange mety raha tsy diso a enao zany misolo vavany orinasa amin'izao raha fanodikodonam-bolo zao anapetraka madamaiko tamiko momba zany toy ny fanaony monsieur Roger rafozanao ihany fa veniny angatsy mifampiresanareo mivady momba zany tsy niresaka ninenina tamiko izy mety raha ary aloha mpahafantariko anao fa tsy tsenalehany hatramin'izao so mba mety nolazainy taminao ihany keo miandraikitra ny raha fanodikodonam-bola atao amin'ny orinasa ihany ny resaka ny fanaovanay dia hatreo akoatr'izay angamba efa fiainany manokana ka tsy fantatro misy ejimia ay azafady ary tsy maintsy ampahafantariko anao ihany manko zany satria manahirana ihany ty tsy fahitana ny haingo ty inona moa no manakana anao tsy hanao fitarainana ny ampitandro ny filaminany eny fa na dia hoe raha manahirana tokoa ity raha mpitsarany ty dia tsotsotra ohatr'izany zay filazanao ny tsy fahitana avadinao eny misy tranga tsy dia nilamina tokoa aloha to amin'ny tokantranonay kanefa ny tsy tokony nandray fanapahakevitra haingana ohatran'ireny izy nandeha tampoka tsy napozinay sy neny amin'ny andro alina koa fanampin'izany hatramin'izao tsy mba nampilaza hoe aiza na aiza misy azy fa efa miresaka an'izany any ianao misy ejimia mety mety hanananao olana tokoa ny fiarahanao amin'ny comptable anao io inona moa ny idiranareo amin'ny fiainako manokana mety azafady fa fitiavana anao no mpandrenisana ianao an'izany monsieur Jimia fa tsy fititehiditra amin'ny fiainanao manokana akory mpisolo vava ampitorony andraikitra amin'ity raharaha ty ianao ny tompony andraikitra voalohany amin'ny fitantanana ny orinasa kanefa ianao indray teo no miaraka amin'ny olona voapanga io sady miaro azy hafahafa eo masompy tsara sy ny fitsarana anie zany monsieur Jimia kosy zay nge ho aly hoe aza hidirana ny fiainako manokany avy alao aloha anazava fazatapahany ny vadinao no nametraka fitoriana ianao anefa mifandray atendro amin'ny voapanga mety azahoanao sasy zany faharoan'izany manambady ara-dalàna ny ianao raha mbola hitoro ny fijangajangana ataonao any ivelan'ny tokantrano vadinao dia ianao mibe indrindra satria profo tsy misy ohatran'izao hita maso zao miakatra pahakely olo tianao dia ianao mihitsy ny tsy mahatompona kanefa ny fanananao n'izao no robainy anga efa niresaka taminao ny momba n'izany fisarahan'izany moa iaingo eny saingy ataoko angamba fa ity fitoriana voalohany ity no olana tokony vahanaingana avy eo afaka mitoro madama aingo ny fijangajangana ataonao sy ny mety hoe fisaraha-panambadiana ay vareka nisy an'izany zao ihany nataoko anao mety raha tsy misy raha rahinao an'izay fitoriana ihany asa vampiakariny ihany koa raha izay no mahadevolana any sainy reny le hoe manao matahotra mitoroka nefa izy aza tsy mipotra kosa mba tsy hidika izy ianao na koa mety ho volo mihitsy dia mba eno ihany oka izay fa leo moral mety raha mandehana ianao ary avy alao hiandry an'izay valiny avy eo amin'ny procureur milaritsaina mahazo aza efa faratapony ianao koa ty vao mainka manao an'izay akivy afaka makaboaka mainao ianao hiaro aminao meo amin'ny fitsarana mandehana ianao ka reo voaba moale tsaro ndray re Jimio to mamila sy aray teny ty ianao vai aloha idirako nareo raha vo fa efa tedodonge zazary
May dia io tsara io varavara reo. Fa dia misy inona loatra rery Jimy io no iaingo tsy hita ve no mahatonga anao manao ohatran'io e? Aza atao rery sofokotsoa zary raha haingo rao zary ro maroboko zao a. Tsy mila ry vehivavy mahay mivandoha intsory ah. Makandoha toa marina raha tsy makandoha ara ary mieritreritra ihany ny fampijaliana nataony aminao moreny janako azy. Be felora ratsy angarabikinao dia dadavina hitsikitsika ho gadraina. Jimia mitonia aloha ianao fa aza tonga dia mandray atendrony toy izany e. Zambany tsy fananan-janaka loatra ianao. Ka miaro ny haingo koa zary reny. Mbola ao anatin'ny fahamamona loatra re ianao zao ka mbola tsy mahafantatra ny marina rehetra e. Ary marinona moa no nakatoloatra zao koa ty hevitra aminay ty ha? Dia aiza ny lakile zao? Aiza hoa? So manimba zavatra re ianao fa mipetra tsara e. Aiza ry lakile? Tsy rahako koa zany. Potehako faty ty varavara ty a. Mipetra tsara hoa. Famina hita nandehanany teo ihany sika ka iza no heverinao fa nahita izay nanaovany lakile? Reraka. Fa inona nefa ty mahazo anao ty ry Jimia? Nalefa fitsarana emtena tamonao neny no iaingo faty azo no tonga zao. Tsy namelany raha tsy nahitra ny aponja malalako miaraka menaky ny aika ao akibony. Ka ry izay ny ranomasonao ry Jimia. Mandehana aloha matory miala sasatra. Jereto ianao raha tsy mivara lila. Inona koa zao ny torimaso azoko ary pareraka be toto. Mety raha tory wito raha ritsikitika sady solo vava le haingon-dozy igny. Sisy nenenina azoko tsony miarovako malalako. Ranomasy zany neninao mivoaka avy tao amin'ny bureau procureur. Toeloko ohatran'ireny satoan'antsy teny mihitsy ny fokony nahita azy ny roa izy namenao. Napitirina tao anatin'le taxi izay nofaiko ho azy izy. Tsy tiako hitambatra amin'ny fiarany giatra. Tiako nome. Ninona ataony haingo dia tiako intiko. Andao a matory fa tsy vadinao no. Renjarako rovy. Sombinaiko izay zaza ao akibony. Tsy ataoko vitavita mo zao roneny a. Manomboka rapitso a dia kiaroka izay misy an'le haingo. Ady dia teteziko daholo ny fianakaviana sy olom-patatra rehetrarehetra. Vonoiko iny raha vao hitako tonga dia tsatoako foba tsy manako maty. Aza dia manao vavabe ohatr'izany fa mandehana matory e. Ny alina mitondra fisainana. Aleo matory ao amin'io karape io koa. Evidianiko do réponse ah. Ohatry ary raha ataony nenaiza koa le amina whisky tao amin'ny salon iny. Efa nariny haingo ary vakiny hatramin'ny tavoangy aza. Haingo watiko iny matiko tena ratsatiko voloko. Dia tozay ny fandehan-drara rehetra ty ry haingo a. Mila mody faran'izay haingana izany re hiatrika ny fitsarany e. Efa miregle papier tely sisa fa efa mety regle situation. Manao rendez-vous amin'ilay médecin manao hiaraka. Tokony tonga mialohan'ny mitady fitsarany io indrindra. Tena nahoana ny réaction Jimy tao? Mampime be. Izy indray angeny ny karakaran'ilay kalakely. Ranomasy tsy latsaka fotsiny azy teo ampandrenesana ny valiny hoe aimidely ilay. Azoko antsaina. Efa nanome vola be manko nangataka fahafana madio
fa tsely-pi akory tonga nanaty tranonkalatra any atamora mihitsy any eny ianao e. Tu vois, haiko mihitsy izay mahatonga an'izay koa lehibe aminao. Raha hoe anaovana vagence ny antony ampipoalo hoe sur le certaine mihitsy fa tsy fantatro Jimmy akory aza angamba izay nanafenanao amin'ny volana ankalasiny. Nilazy Jimmy fa hitady avoaka tena mahay izy amin'ny fitsarana io e. Iaro anao izany. Tena marina nge izany ry haiko. N'importe quoi. Fa efa ianao ihany izany ny avokako Tony a? Somary sarotsarotra ihany aloha ny raharaha hatreto e. Satria mino fa hampiasa vola ny vadindry amin'io. Tsy maintsy ny vola ny orinasanareo ihany moa izany no ampiasainao fa isy nga manana vola aiza intsony. Tsy afaka mitoucher ny vola société intsony izy ka. Satria efa nanao collaboration BDPA. Ny banque koa efa au courant dia bloqué ny compte. Fiasana eo amin'ny société ihany koa efa nomeko recommandation mba hoe tsy hanome vola amin'iziny intsony. Nandefasako notification mihitsy fa tsy directeur intsony izy. C'est pas en fonction jusqu'à nouvel ordre. Efa manana compte privé izy dia afaka manakarama avaka mahay e. T'en fais pas fa tsy mahita vola afa-tsy ny salaire ny farany teo izy sisa. Ka efa fantatra anie ilay avoka ho karamainy e. Olona tia vola be. Fa na izany aza samy manome toky andria fa tsy hanao kolokolo izany sika e. Satria ireo olona natsoky hijofa volombelona ao tsy ahafahanao nakaiza izany intsony ireo e. Tsy maintsy mahekineloka vitany io tsara. Efa akaiko lany ny crédit fa miantsanao an'izany rapito a? Misaotra ny anso rery haingo a. Nao manao anona rao mianaka dia sao ve ianao vao malala mamanga aty? Andray mba nitady vola ngiary nome. Aza mampimera nga ianao a. Rehefa tsy tianao izay mianaka dia soroko any zaza tokiboko io a. Directeur be io ka sarotra mitady vola amin'ny ahoana. Aza manao an'izany posindrery nome a. Nataony kiala momby ny fahirana ange hatramin'izao e. Tsy misy vola mihitsy aho zao. Izany kely vidina table de nuit tao magasin izao no tonga dia nalaiko ny vidianako sakafo netiko andry aty. Eto ny Fernandry anina rehefa tsy foy a. Vola be vidikazo mikararanao amin'ny orinasa ve dia lazaina fa tsisy vola. Tsy mba hitanao mihitsy masina fijaliana sy ny fangirifriko ary ny ady-tsaina mipika aty ampiandrasana fitsarana aty a. Mba ekosy atsangako mihitsy ny tanako fa tsy nahazo vola aho a. Asy izay nolazainy haingo tamin'ny mpiasa tao. Ampiasany fa efa na maha-directeur anao e. Nao mia tsy mahatoky ahy mihitsy ve nao e. Fa ianao tsy nina oatra mamorona fikafika tsy voalavo zaniko. Haingo efa lazainao fa tsy tsy nalehany. Kanefa indray ianao milaza fa tsy manana fahefana tsony ao amin'ny orinasa. Matotoany haingo izany no mibaiko mipiasa ao amin'ny orinasa anao. Ka tsy hitana izy nalehany haingo mandraka androano ahy e. Fa anoany izy no mibaiko mipiasa rehetra. Ary nazaza ny tsy tafiditra ao amin'ny orinasa ao intsony e. Dia ahoana koa izany ilay avoka hiaro amin'ny alatsinainy raha izany. Efa raikitra fa imetra lainy no solovavandry. Mbola eo amin'indry izy amin'ny lakamisy izao any e. Mino andry fa hienjana be izany avoka izany e. Angana hita vola indray hoy. Vola ny indramo maloha no nataoko avansa. Fa mbola tosany mandendeha izany. Ezaka ihany aloha hitady e. Fa efa nataoko antoka tamin'ny metra lainy tany kininina eny Ambatolaona. Zay izany e. Nasiana savony ve aloha ilay tanany entinao ao e. Nasiako savony bara anankiroa no nataoko araka ny afatra. Fa ataonao inona daholo moa izany e. Anako raha tsy na savony ange Jimmy. Zany? Ie. Dia mba efa salama tsara ve aloha ny zazakelitsika e. Izy ve tsy salama rehefa mahazo savony e. Fa tsy maintsy dezenao tsara izy raha sanatria ka tsy mahay ilay avoka nalainao io a. Eny re. Tapitra sady koa tena ora famangina. Satroka resaka aminao foana nefa. Velonao? Velona? Itondray savony amin'ny manaraka.
tonga soretsy indrery haingo mandrosoa ie manaona fahasalamana iny sava zao hitandry soretsy eo ihany eo mihitsy aloha fimpiretsindria eo apiako ndre hitondra an'reto entan'reto aleo ry zao ihany fa tomboko tsy kelikely reo hoe ianao indray ve nitondra azy io ka zay zany hafaliako nahita amin'ny fiverenandrindray ary ako nandeha avion ngandry izany hitako ie ianao voyage kely izay dia tsy maintsy nandeha avion tonga tatrany ihany noheveriko fa lasa tsy hiverina tsony retsindre efa ndrapiko izao kosa ve no entina tatrandrony naleko nanaja tena dia izao le arany abandona surtout hoe narary ianao tamin'iny le situation mihitsy no nanosy ty anderiny iango mifona amindria retsy tamin'izay fonoako sy fihetsiko tsy mety nataoko tamindria narary ary tsy niantso an'iny tovaviny taty an-trano fa hijimy no niantso azy ary tsy makasitraka amin'ny fiarahandro zareo neny je n'ai rien contre toi nge efa lasa zany ary aizy tsy misy zao fa toa tsy hitako amin'ny fiarany sery aingo jimy anga tsy efa manao trano roa amindry rehefa teo tonga eo dia tonga indroa ihany angamba izy no nitsidika teto inona aloha no azo vaninao fa tena anao nazy zany ry neny ao rety misy vary kely sy rotrondromaina kely ambony lokako anikeo zay ao raha inona ndry ahay tsy manam-bola mako fa loza nge retsy na angalary ny dimy taty daholo ny vola pensionko ahona tsara hoe ry neny zany lazaiko andre izany retsy sanatria akory misolelaka amindry raha milaza n'izany fa azoko antoka mihitsy fa izy ny naka ny volako ary tsy matiarika ka fa ahoana nefa ny ilazaneny an'izany ka zao tsy misy manana ny lakile no efitrano afa-tsika telomenaka ihany rehefa tsy ndry zany naka ny volako satria ndry azy avy mandeha lavitra dia tsy dimy zany nitaraina tamiko tamin'ny telefona izy fa mila vola maika ho anakaramany avoka hiaro aminao milaza taminy afa tsy manam-bola atesy koa tsy nanome vola ntsony inge kanjo na anjavana tao amin'ny toerana nametrahako azy ny volako ary efa nysaviritaka be ihany ny efitraniko zay ny lazako hoe dimy iny naka ny volako franchement aloha neny raha anao ny tiany somaminy ary nonao nangalary ny pensionnao dia tsy ataontsika vita moro zany fantany tsara ny situationnao mandrovy tsy retsy le zanako mino fa tratra ny ody fitehany kalanao mihitsy jimy ataovy sérieux kosa ry neny dia tonga hatramin'izany mihitsy ve mety misy zavatra fa tsika ny socourant zay complicité-ny ihany marina aloha zany zamba n'izao fitiavan-janaka izao retsy jimy dia tsy mahita tsoa izay lalako diavana anyka entinynao amin'ny sangany naona biafa andao tsika mianaka aloha sakafo jimy zany efa tsy mody ato-tsoniko ka mety ho tiandry ve aloha zany lokako zany dao rery neny fa rehefa anao nange tsy afaka mifidy tsony way haitoko moa le valizy lehibe iny kay mbola ao am-baravaranao mandehana retsy alefy dia ao an'efitra finanana miandrendria eny ary vita ihany retsy ny fitsarana indry valiny sifa zany no andrasana dia tena etaona tean'ny mpiandro fonja moa zany tsika no miresaka ka izay ny lalàna jimia mba navelany aza tena ataovy ambony foana ny moralina indray fa tsy maintsy mandresy sika jimia la tsara izay fa nidrikitreny aingo tsy amelany ondra tsy mahazo ny sazy mafy indrindra mendrika ny mpangalatra dia avy eo koa mbola takiny amerina vola mangalary koa aza mitomany tsony aloha indry sao dia akarary ny zazakelitsika zany efa eto aho zao dia araroty
aza mitomanytsono bevelonana le aingo Jimmy ranitra be izy fa nahita ny kepoko. aza raharahiana re zay aingo any zay asony zanatsika tao zany nomy dia hiverina iandro indray mivalim-pitsarana ny atamora zany Jimmy fiainana faran'izay ratsy angeny any mampalahelo aty sombona itsika ty so sahady efa miaina zany atao hoe fonjaka nefa zaza tsy manatsiny. maheresaka ianao mia efa miezaka mafy manao an'izay anafahana anareo mianaka fa inonareo tokoa aloha ilay tovolahy resaka nahatra tamin'ireo teo iny anatahana efa izy andrasenao zany tsy fantatro na indry na inona ny angavy ahy manko izy ny anafahana andry satria mijaly loatra ho ndry dia nikeko fotsiny satria na zazany mila vaky fo mijery an'ity be foka keliko ity fa mifirimarina hono nareo aloha no miainga ho any an-tanymora mbola miandry an'ilay ramatoa anankiray tsarainao izao ay mba afaka andro ihany ndre any eo ihany ny avanay tsy mikarakara io mihitsy neny tena manahirana sady mahafantatra daholo fa atiaka nefa dia tsy misy mamangy sy manatokanina na ray azy eo rehefa anaterako sakafo sy vangivangiko matitika Jimmy raha sanatria tokoa ka tsy avitra ka mandresy haingo dia ahoana ataontsika aza manary efa mampiakatra tsika aronao vao tsy mandresy eo marina tena marina fa ariko aizako ary nareo mianaka misatra Jimmy sapaka izao fa tena tia ahy ianao na dia ataon'ny fitsarana ho toy ny olomeloko azy ndry tiako foana anie misatra natoka izako ara ilay savony teo fa te hinana mafy azy zany andrasy fa hividianako vetivety ndry manaona kirengo manaona maître mampalahelo be koa ny hoe amin'ny fotoana fotsika sy indray vao tafahoana indray hita ho maître vaono nanahoana tokoa ny valile fitsarana maître zay zao no mamaiky hitanao arabaina re tsy fanendresany rarina zany misaotra n'Andriamanitra dia tena misaotranao koa maître fa zao aloha andao aloha tsika hialety fa sanatria izany ohatra ny hoe mifaly amin'ny fahorian'olona tsika efa nilaza tamindria hoe vola-dala tompo ny kolokolona ataony Jimmy efa fahadisoana hita miariary be zao ny an'ilay Naomi ny vavolombelona rehetra ny tsaraina teo aza mbola samy nanam-pirofo daholo fa nalainao ny vola ary efa fahazarany ratsy mihitsy ny mangala-bola io ianao no tena isaorana satria azo nitokisana tamin'ny raharahanankinina taminao tsy hamerina tokoa ny vola nalainao ny fanagadrana azy satria izy aza moa misaziko ahoana ny fomba mirenan'ny vola nalainy ka zao hiaraka amiko andefa indrisa tonga dia ody raha entinao aho dia andefa so fa tsy lavitra loatra fa eny mahitsy raha maro clerka no alevina mampalahelo na azy azy clerka isan'ny nahafa-po ny fiasany maty tampoka loatra koa izy mafana be koa ny atao anaty fiara zany fa aleo arefa nytolony o elaela ihany manko tsika vao tongeno mahitsy raha izao ka tsy maintsy manaraka cortège tsinako dia anao ahoana aloha fifandraisanareo sy Jimmy rehefa mandre hoe nandresy any ndry ny azy manko ny mpangalatra ihany narovana sy ataony ihany Tonia efa satisfaite tamin'ny victoire kokoa ny société radio fa nanaovana organisation vaovao satria Jimmy suspendu amin'ny maha directeur azy aloha amin'izao satria amin'ny divorce indray zao ny plan manaraka angandry tapa-kevitra bien sûr vady ve Tonia dia atao ohatr'izao niezaka ihany any comprendre any Jimmy fa efa trop koa so ataon'izao ka atovy ary izay mihitsy ny décision ako ny arena rehetra raha teo efa verina amin'ny daholo
mbola tsy fantany izany fa mitetitetika ny okalabe izy. Fa nilaza tamiko anie maître Alain. Hoe? Namana iamako izay. Nataony Jimmy antoka tamino ny tanika azonareo eny Ambatolaona. Dieu! Fa heveriny fa manana toa amin'izany angahony izy meka. Tsy manaiky an'izany kosa ka. Ka tapo-dalaka ilay izy dia izay mifantany fa mety. Dia nandray no atao iarovana ny héritage-ko maître. Ampahafantarina azy ny didy miafina nataony tompoko Laroche dadanareo tany amin'ny musée. Alefa zay no ataoko maître. Merci pour les conseils. Etraty dia tratran'ny fitohanan'ny fifamoivoizana tsika. Ka atahoana fa zao ilay hoe manaraka cortège-ko. Courage. Cet exercice ne sera pas noté, messieurs. Promenez-vous, c'est tout. Iza koa reto izany tonga rivarivo izany. Tsy fantatra fa aleo jereko roneny. Tsy napozonao avy eto aza ho alin'izao a. Efa fantatra fa tsy maintsy tratrako an-tantranao ty. Ka ataovy ary izay ataonao fa vonona koa. Jimmy. Angako moato misy tranonao. Ka inona koa mbola andehananao aty? Akandralenina renao. Manao ny Jimmy? Inona ndraiky manangana aty? Tsy mba manana zo iaina mpilaminana mihitsy ve izay izany e? Nomenika momby oloha angany eny ny tovary lena amin'ny ery e. Anontany an'izay ny antondianao. Tapitra, misy le con. Je t'en prie, hein. Tsy mila scandale atsony izay. Fantatro daholo angeny ara-tsika hainao riengo e. Tsy navelanao mihitsy ny reny janonako mantsy raha tsy nidoboka. Noho ny fialonana ihany zao no mahatonga an'izany. Fa dia tatazo ny todin-janako. Sy anana taranaka mandrakizay koa ianao e. Olona nangalatra tao amin'ny société ako izao ve no arovanao Jimmy dia hoekeko hein? Sois raisonnable. Papa sy maman no nanangana ny société io. Ary amin'ny mahavadika anao no nanendreko anao directeur. Donc je ne laisserai jamais non mirenjanakao anao détourner mon héritage-ko. Felonana ny anao riaingo a. Ataovy ny fisarahana fa tsy rarahako. Mila maka ny atsasaky ny fananako a na atsa zany na tanàna. Miandry signature fotsiny koa raha izay divorce. Zao mihitsy ny opportunité tsara anaovana azy. Ary andraso alaiko. Je fais valoir mon droit à l'immobilité. Merci, monsieur Dalton. Mais aussi, c'est miavy koa. Ainga informeko tsara aloha Jimmy a. Mba au courant sy ho tratran'ny déception fa izay fananana no arentsika niaraka tao anatin'ny fanambadiantsika ihany no zaraina mitovy. Hotel. Ahoana koa zany? Zany. Seo mahitahita ndraiky ala tsy vaniny ity a. Izay filazanao azy. Je m'en moque. Soratan'ny papa amin'ny anarako daholo ny fananandrehetra araky ny testament nataony tamin'ny notaire. Izay fanananao ve tsy hay e. Aza dia drondrona ho a. Mais misy condition napetraka papa karazana recommandation. Ny zanaka naterako no afaka mibénéficier ny héritageko rehetra satria izaho sy ny vadiko dia mbola afaka miary. Koa satria tsy niteraka taminao dia tsy misy mandovy zany na zana ianao. Aza mitetika ny okalabe. Raha tsy miteraka tsika dia omena ny orphelinat ny lova napetrany. Ho hitantsika eo zany. Tsy ianao rery akory ny mahitahita ho mahafantatra olona ambony sy misolo vava mahay ohatran'ny maître Tony a. Mila mandeha lycée tsika e. Efa au courant fa nataonao garantie tamin'ny maître Alain avocat nom ny tany kininina any Ambatolaona. Tsy taninao akory na ny fianakavianao io tany io. Mila mieritreritra tsara zany ianao ry Jimmy a. Ny fitondran-tenanao no tokony hovainao meloha. Na izaho reninao aza moa vitanao no manao ratsy amiko. Miova toetra anao fa raha zany dia nanaraka ny ininao aminao iny any tamin'ny mora ihany koa. Fa hatramin'ny vina koa ianao roneny ny mombamomba ny kialamomba. Aza atao an'izany izy ry Jimmy a. Mba soa ihany ny fanaovana teto. Ianao tsy naray lamba nahita ny ininao iny. Kanefa olona tsy azo itokisana akory fa sady tandainga mpangalatra. Efa metena lo ratsy koa mako ny reniko rengo a. Moramora. Jimmy, ino ty ataonao e? Aninona eo e?
Tsy ekeko raha ianao zao nikasy tanàna any Inde J'en ai assez de tes reproches, hein. Là, c'est non vocane. Efa vita signature raha teo divorce. Ay tena mihitsy anie nanome londreniko ty e. Raha tsy zany ndreniko vita vavabe oatra zany. Fa mbola sasakely angany ianao ka hoe influenceko moramora. Georgina, tonga ny fotoana ilazako aminao ny marina rehetra izay tsy maintsy ampahafantariko anao. Jamba sy mitapina langolango loatra ny masonao atr'izay. Anjarako mamoa anao amin'ny torimasony nofinofy. Ela loatra zany fa inona ny tianao lazainy e? Nandehananao fitoriana tany amin'ny dokotera spécialiste namandadatoanao na Rosy Aingo. Samy mifanjala tsy mety naka amin'ny valiny anefa nareo. Ny raha ny Aingo tany naka amin'ny valiny. Tsy mbola nilaza ny valiny taminareo raha tsy izao. Fa tsy Aingo zany tsy miteraka fa ianao Virginia. Dia heverinao zanakiza zany iny zaza anakibonao miny? Zany no antony ilazako anao fa mpandainga anao aminao. Dia olona ohatr' zany ve ny tapikiranao Virginia? Olona manararoatra ny tsy fanananao zanaka ka mihatsapy any aminao mba ahazahoana izay tombontsoa rehetra tiany alaina eny aminao. Mieritrereta fa ataon'ny olona tohatra fiakarana fotsiny. Efa mahafantatra ny mariny ianao zao izay ataonao. Tsy mino an'izany e. Fomba naletiko kialamomby io anao daholo zany rehetrarehetra zany. C'est d'insulte. Si au vitanao tsy miny supporter une vengeance quoi. Tu as signé notre divorce tsara zay. Mbola afaka mitory anareo sonomy anao ny adultère. Ary tsy ataoko vita mory tany nalaina ho natao garantie io. Izay fahakalanao aminao tsy rarahako. Fa mino somatoko kosa fa itena mihitsy ny tena tsy miteraka ary izy ngiziniko zany. D'accord. No miazagaga mihitsy amin'ny fijerinao ny kibony be fialonana. D'accord. Tiako koa ary miinforme anao fa avy tany an-dafy any karakara ny taratasy rehetra afahako maka ny zanako vavy dia ty Madagasikara. Marisy no anarany. Izy no andova amin'ny fananan'ny papa sy maman rehetra araka ny testament napetrany. Maninona tsara? Zany fa nahoana koa zany nafeno ity azo toriana koa nge ianao an'izany fijangajangany zany e. Zanako talohan'ny mariazy tiky Marisy fa aza dondrina be eo. Tsy misy mahafantatra ny Marisy na papa sy maman aza. Mianatra tany an-dafy ary bevokany Mathieu. Étudiant mpiara-mianatra tamiko. Nafeniko mafy tamin'ny papa sy maman zany satria mety ho tratry ny AVC zareo raha mahafantatra an'izany. Accidenté Mathieu ary mort sur le coup. Indray aman-dreny ny taizan'ny Marisy. Maty voaingana nefa ny papa Mathieu. Sahirana andreny ka nantsony amin'izay ahaka ny Marisy zanako. Andray, zany zao dia efa manaporofo fa tsy miteraka izany ianao Virginia. Adalàna ny ianao raha mbola hifikotra aminao iny ka amelona zanadrafa. Aleo andefa tsy mino an'izany rehetrarehetra lazainareo zany a. Zay tantara foroporonina eo tsy harisy lahatra zany. Inona moa mbola andehananao mamangy vangaty? Ohatray, do ianao indray ty no miseho miavona. Tsy zaranao aza misy mpamangy. Sa mbola tsy ampy anao ny famelan'ny fianakavinanao irery ny tokamonina rery aty ohatran'izao? Tsy mila nininona avy aminao atsy Mia. Ary tsy aferanao izay anaovan'ny fianakam-sa. Mananao ihany ve ianao dia nitady any fatina mpisolo vava-tsy any. Zao ny la vao maika miletika sy ny sazy aman-taony any aty tsatsatsy miatra. Mbola mandonitra vola be konko. Tsy ataoko hitanao koa ty zazy ty rehefa teraka. Avy aloha isazy miaraka amiko aty konko. Mendrika ho anao sy ny toanao rehetra ny fonja toy izao no mia. Tsinona nazo an'ity tanina ty amiko aty ny manatatra e. Aza mba zany tapitapezana. Zay vola laniko rehetra nanavotananao tsy higadra aloha tsy ahoako. Efa nafoko reny ka tsy hanenenako e. Fa ity lainga marivo tototra nataonao tamiko ny tena tsy zaka ny saiko mihitsy. Lainginina e. Efa ve mahazady mbola andainga inona aminao ihany a? Fa io zaza kibonao io ka. Lazainao fa zanako. Ary no io ihany nataonao fitaovana angalana ny volako. Ny fitiavako sy ny harem-badiko rehetra hatramin'ny savony tokony hanasako ny lampako. Zanakao io fa inona mbola mampisalasala anao? Zaza 5 volana kibo izy ianao. Ie,
dia fandray am-bolana ka inona ny mampisalasala maninona tsara mbola tsy ampy telo volana zay ny arahantsika tany apetsy a ary ny valin'ny fitiliana natao tamiko dia milaza fa izany tsy miteraka fa tsy haingy vadiko satria manana ny mari zanany izy miteraka izy zany ka zanako amin'ny ahoana koa ny ao akibony ty e rehefa vonitona tamin'ny poto tany ty dia mandeana mandeha faty any fa tsy atia ny manotsana ha mibabo ny vokatry ny fanjavako azao ianao kosa mibabe ny valiny ditranao sy miafetsenao e misaraka eto ny diatsika vita ve fa manginao fa tsy te anytatasika ntsony ahy e dia zao koa ampahafantariko anao a efa naiky ilay nylazainao fanadanao fa isan'ny mpiara-miombonantoka taminao nangalatra ny volany orinasa inona tsara zany e teny malagasy tsy miveriny indroa iny tovolahy iny ndray njanakao manaiky aho fa ny fahananao lalitra tamin'izay kay ka hitombo ny fitorinanao atoato hitombo inony hitory anao a honanao fivadiam-pitokisana tamiko ndray njanakao mo efa voatazona any izy e satria niaiky koa izy fa nitazona ny vola be nahodikoodinao natonatona ny vitan-dratsy tamina vehivavy tsy vanina mandeana amin'izay tena mandeha any fa tsy te entsony aho tena te ho tapidalaka le any ka tia no mitonatona dia zao ny farany tena hitatena afoizatreo ny nofinofo rehetra dia te zao tsara io zazy io mba tsy hanaraka ny toetra tena zay fa lasa rarako efa vonina ry aingy fa ianao sisa nandrasako a oay neny tsara be ny poziny tena tiako be andeha hitsena marisy kely ny vato kosa ve aretsy dia ikimosomo super zaza mahafatifaty marisy hoitao izy ihany kopikole amin'ny matio izy fa nitentiny poany mitovy amin'ny ahy nampianariko teny malagasy vitsivitsy izy rehefa tonga ty izy dia hianatra teny malagasy izay mianaka misaotra andrizy etsy a fa na dia toy ireny aza no nanaovany jimy andry dia tsy mba nanilikilika andry fa namela hijanona hipetraka aminareo mianakato ihany mila mamy kosa marisy rineny a tsy mila papa izy satria efa tsy nanana papa hatrany fakeliny mila anao kosa izy sadoka atao anao ty hanana zafikely zany jimy fa ninona ty ianao tonga hifona amin'ny haingo a dia tonga hifona aminao kory neny a haingo diso taminao a diso taminareo sy neny vonina izaka ny sazoko a zaza ny tsy nanana anareo noho ny zaza tsy nanana anareo nantony nampiady anareo andro manalina tato efa hita ny herisetra nataonao tamin'ny haingo raha nanana ny zanako tokoa ianao nanana ny zanako nomy tsy mba nahinangina toan'ny haingo ianao efa tsy zanako tsony eny zanako nomy roneny efa tapitra treo koa ny fifandraisanay izy mamita ny sazina any am-pigadrana za kosa ty sao va tonga saina fa navita ny tsy fanao no ny fitiavan-janaka confirmeko aminao fa efa nkory ny divorce jimia iaingo a afona aminao re a mamela ny atsoko rehetra taminao avy aloha zay andeha hitsena ny zanako any vato aloha oaka aloha e dia tsy ho raisinao mihitsy ve mifonako ry haingo a marina fa tetitetiky ny kalabe tokoa ka nanjo matsiaro diso re mifona ry haingo a dia ahoana ny hevitro ry haingo laisse-moi tranquille jimia avy aloha aho mba hanomana ny foko sy ny saiko andray any marisy zanako efa prety ary ny eny fa andeontsika andeha viva radio nanolotra ho anao teo mitetitetitra an'io kalabe tantaram-toy dia ampeny manan'ely ireo nanomeana ny tantara Louis Ravelso Saoly Rakotonanahary Vantso miaraka amin'ny fety sy Ariba mitondro sainy maningotra nandray feo sy nandrindra ara-teknika Bakisara no arobony mitetitetitra an'io kalabe